Anarivony mahery ireo tanàna no tsy ahitana olona manao dika kalamanjana intsony tao anatin'iny taona 2014 iny raha nitatitra va azo avy ao anivon'ny ministeran'ny rano fantatra ihany koa dia popon-drano misa 750 napetraka manerana ny nosy raha toka 750 ny fampidiran-drano ho an'olon-tsotra tao anatin'ny taona lasay. Eo amin'ny fampidiran-drano ankapobeny dia pompon-drano sy forage miisa 450 no tafapetraka ministeran'ny rano sy ireo mpiara-miombona antoka aminy tamin'ny taona 2012 ary 750 ny fampidiran-drano any olon-tsotra. Sombiny ihany ireo tamin'ireo zava-bita raha nambaran'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny rano Ramatoa Rakoto Bebearvola izay nanambara fa niakatra 720 ny tany fampiasana lavapiringa manara-penitra tamin'ny taona 2012 iny. Misa 727 ireo tanàna sy ahitana olona manao dika kalamanjana intsony ka ny 20 tamin'ireo dia ao amin'ny faritra Tsimotsinanana avokoa. Ny roso tamin'ny fijerena ny fomba fitantarana iombolana sy maritra ny tahirin-drano sika ary miara miasa feny tamin'ny toeran'olon'antoka sy ministera hafa tamin'izany. Nitoy niezaka mba hanatanterahina ny reteny ny fanomezana tamin'ny fidirana faratapony natao tany Washington tamin'ny taona 2012 ka nilokankana fa tsy maintsy hojerentsika ny lalàna fitenin'rano na code de l'eau vita ankehitriny ny fanadihadiana ny fomba anaovana amin'izany. Hafaliana ny lazana fa efa mipetraka ny tahirin-tsatsika na ny base de données ary efa azo ampiasaina ilay fitaovana ento manaramaso ny asa rehetra izay ataontsika rehetra ao anatin'ny sehatry ny fidiovana fanadiovana na ilay ataontsika hoe sezamy. Entina ampaharitra ireo foto-drafitrasa momba ny rano sy ny fahadiovana dia komity mpitatana miisa 570 no tafapetraka vokatry ny fiara-miasan'ny ministera tamin'ny UNICEF sy ny WaterAid. Mbola misy ireo tanjona tsy tratra tamin'ny taondasa ka nanentana ny praiminisitra lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany izay misolo toerana vonjimaika ny toeran'ny ministra ny rano izay olona voatendry isana ny toeran'ny ministra rano amin'ny gouvernemanta vaovao mba anatanteraka izany. Isantsika ohatra ny fanavozana ny lalàna feno rano eto Madagasikara mba hifanandrifitra amin'ny zava-misy marina. Mino aho vatirahantsika iny mba ialana amin'ny ahady sy havanana ampiara-monimpantoka rehetra na ara-panjakana io na any sehatra tsy mianana io. Tokony mamafisina koa ny fiarahanasantsika amin'ny sehatra tsy miankina na ny PPP izay heveriny mba hino fa izay ihany ny lalana ahafahantsika Eo amin'ny sehatra fanadiovana sy ny fidiovana dia fantatra ihany koa fa hitarina amin'ny faritra valo ny fandarana azy Fonds d'appui pour l'assainissement na ny FAA akoatra ireo 400 efa voasarina amin'izao fotoan'izao. Nambaran'ny praiminisitra lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany fa nisy fiakarana ny teti-bola natokana ho an'ny ministeran'ny rano tamin'ity taona ity entina indrindra manatsara ny fahazonana raha misotro madio sy ny fahadiovana ary ny fidiovana izay zo fototra maha-olona. Androany no nanatanteraka ny lanonana fifampiarabana noho ny fatrarana ny taona vaovao ny fianakaviam-beny ny ministeran'ny rano tamin'ity androany ity izay notanterahana teny amin'ny CCI Ivato.